Olo amin'izay vaovao izay dia manara-maso ny fibodona tampanjakana sy ny fananganana tsy ara-dalàna ny ministero anivon'ny fiadinan'ny repoblika misana ny fitetikansan'ny filoha ny fanajariana ny tarina ary ny fampitaovana isy ny fandraisana fepetra entitra dia ny fandrotanana dia ho jerintsika ary izay sary izay. Amerina ny asan'ny fananam-bahoaka na ny domaine public ny fiadidian'ny repoblika misana ny tetikasan'ny filoha ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana na ny M2PAT. Nahatsikaritra tokoa ty ministera ty fa misy trangana fibodona toerana amin'izao fotoana zao izay mianjady ny fananam-bahoaka amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra. Raha isitsika ohatra le voanarodana farany teo leo ampovoan'ny arabe o Beoririka. Faharoa sisiny trottoir nanosy be amina kiosque. Fahatelo eo amin'ny devant entrée amin'ny Posard. Tanareo reny place publique mivadika tsena. Ny faefatra raisitsika lay teto anosy moa zany zay jardin public resahantsika ao anatin'izay dia ny fahadimy resahantsika manaraka ny eo amin'ny esplanade Analakely zay atsika hoe place parking araka ny plan d'urbanisme dia mivadika tsena. Dia misy koa mbola ny oval zay manoloana ny trottoir sy ombon'ny trottoir anatina voie publique. Dia mampafantatra ministera zany eo amin'ny fandraisana andraikitra fa lasa tootiny hoe tany tsisy fanjakana eto izy ny olona rehetrarehetra dia misy ny fanjakana. Nilaza trano ny tompona andraikitry ny M2PAT fa efa mijery izay fananganana tsy ara-dalàna ny polisy ny fanajariana ny tany amin'izao fotoana zao ary tsy maintsy izy ny fandraisana fepetra raha tsy laza afa-tsy ny fandrodanana. Anatin'ny jardin public zay domaine public izy dia eo le resahana hoe tsy misy azo atao fanarahana amina privé ataonao fotsiny tsy manaraka ny fipetraky ty lalàna ty na dia titré ara resahana anatin'izay. Dia zay mba tonga amin'ny fanjakana hoe mba ho tombontsoa ambonin'ny be sy ny maro sy ny vahoaka rehetrarehetra mampiasa azy dia mandala ny fandelingelenana amin'ny domaine public amin'ny fanjakana. Hoe fanlaza zay mialoha mikasika an'izay fa tsy maintsy sokafana daholo ny fandelingelenana mikasika ny domaine public rehetrarehetra. Zay lafiny ray. Lafiny faharoa mikasika le construction Analakely resahanay zay tsy maintsy esorina ary tsy maintsy arodana zay mandelingelina n'ilay domaine public. Ny angavin'ny CUA ny M2PAT mba hanara-dalàna ka hametraka fangatahana lalana fanorenana eo anivon'ny ministera Pia. Misy fanjakana tokoa eto ary tany tan-dalàna i Madagasikara ho iatrany ny tompona andraikitry ny M2PAT.